Antony olona manana ny folosan-jatom-polo eto Madagascar dia olona manana fahasalamana ka tokony tsarora ary tokony jerena eo amin'ny tontolo fiarahamony. Miary managasika Andriamanitra rehetra fiavana misaotra sy mankalaza ary miderana izahay amin'izao ora sy fotoana izao noho ny fitahinao sy ny fitsimbihinanao. Raha io amin'ny maha-olombelona dia mafy aminay ny fisarahana matana kanefa hoy ianao hoe ilaozo ny zanalaoka amboty fa izaho no hiay azy sy ko hoe nivalinao ny fitonga tena. Raha io mahatonga ministre ho an'ny eto an-tany dia Nadine Ramaroson dia izahay mizana angatany anao ny fitahina sy ny fiarovana manakariva mba hitantana sy ampahery. Ny asa mileny irariana anaraka azy ary koa izahay rehetra izao omenao olona sahaza andivy sy anarateraka izany adiny amandraikitra nomenao mampanomponao izany matoisina renao mino izany izahay iray eo anao nderisynlaza vonahitra manarakazahay tonkalo anankiray no atolotray ao anatiny ty feokira anankiray any izay tsy fotsika indrindra ity satria rahalahy maro miarana zaka ny fahory taloha zahay raha tsy latsiaka izy dia nampiana foana kanefa ankehitriny dia vavaka tafita dia nao anaty izay tonkalo zay mialohany anaovana ny anjara hira sahaza anaty ty feokira anankiray ity izay atena tendreny namatsika ray amareny tsy nanabinanay manavariva atany fiarahamiasa rehetrarehetra tikoa raha miaraka amitsika manangatana na tsotsotra fotiny mba ho fisaorana ititelitsika mahafinaritra be. Malahery zahay fa nilaoza benity ka ny ranomasiny ihany inzao nikoriny tsy adiny velivety naizanaiza misy anao tena mamy tantely ny rano. Andriamanitra taloha izao fandrakizao ary komba mitahiry izao tanompinao izao satria matsy ny tena ninonody fa zahay mbola eto ka rehefa iny tafatody eo an-dalanao dia ento eo an-tanam-pitaharana izahay rehetra izao ka iarao hoe rayo faly amen.
Be